Salut, 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 salut daholo nareo rehetrarehetra ny tokantrano tsirairay avy. Resaka nisy copine no nanontany ana hiresaka momba ny avortement. Momba ny fanalan-jaza et tout ça. Be dia be ny olona contre an'io noho ny fivavahana noho ny sisy noho ny zao rehetrarehetra zao. De je vais faire clairement anao resaka mazava tsara sika momba an'izay. Ny avortement zany de voarahan'ny lalàna ao Madagasikara. Fa manina ny voarahan'ny lalàna ao Madagasikara satria tsika mbola anatin'ny société judéo-chrétienne amin'le fomba le mivavaka amin'ny vavakio de zay mahatonga antsika tsy mahazo manao avortement. Savay zany mélange amin'ny fivavahana zany ny zoan'ny vehivavy. Nefa fantatritsika tsara mihitsy fa ny fivavahana mampiembotra ny zoan'ny vehivavy comment dire ça? Ça veut réguler le droit de la femme. Comme dans les temps obscurs en fait. Donc ohatran'ny tamin'ny fotoana efa taloha be tany. Ny zavatra fantatritsika koa hoe fa manina ny tsy tian-jareo hoe miavorta zany dia mody ny tenenin-jareo hoe ny vehivavy zany tsy maintsy hoe manaja ny lehilahy, tsy maintsy hoe miondrika eo atrehan'ny lehilahy, tsy maintsy hoe manompo an'ny lehilahy, tsy maintsy hoe zao satria ny fomba fisainan'ny mpino chrétien sy ny mpino slamo sy ny rehetrarehetra de comment dire de façon patriarcale. Ny lehilahy zany no manjaka fa tsy ny vehivavy zany tsy manjaka. Nefa antsika afrikana de eo amin'ny fitondrana afrikana c'est différent, hafa mihitsiny ny vehivavy manana ny maizy anazy ao anatin'ny société. Misy mpanjaka vehivavy any afrikana, misy guerrière vehivavy any Afrika, misy ny rehetrarehetra ao Afrika. Nefa atsika tsy manana an'izay intsony fa fanatamitsika daholo zany rehefa tonga ny fivavahana chrétienne io, ny fivavahantsika n'Andriamanitra atsika, Andriamanitra ndrenanahary zanahary anankitelo. De io ny transposé zareo le Père, le Fils et le Saint-Esprit de nasany nanjavona ny vehivavy comme je disais. Donc zay mahatonga atsika coucou fille, coucou mon amour, cœur sur toi. Virandrianarso, cœur sur toi mon amour. Quelle amanzakele. Donc comme je disais, j'en étais où? Nous sommes dans une société atsika zany le société an'olona mpivavaka reny tena fangaro tao anatiny tao ny lalàna sy ny fivavahana. Zavatra tsy mety io afangaro ny lalàna sy ny fivavahana io. Il faut une grande séparation de l'église et de l'État. Nefa tsy ananantsika zay. De zay mahatonga ny avortement interdit en Madagascar. Zay no hitondrany zareo an'io foana hoe contre nature zao hoe nefa vatantsika vehivavy le izy. Raha ao anatin'ny fivavahana ny jerena de ny Lilith, c'est la femme, la première femme d'Adam, femme d'Adam voalohany indrindra no nanao avortement satria nitovy. Tanareo satria nitovy zo amin'ny Adam. Satria tsy netiny leleny Adam fomba missionnaire satria Adam manne manompory sady tsy manaja vehivavy miseho tay amina mano be. De tsy nety izy de miala tamin'ny jardin d'Éden. De nanontanian'Andriamanitra intelo izy hoe manina ianao raha miverina, manina ianao raha miverina manompo amin'ny vadinao. De ozy izy ny Lilith hoe fa ahoana fomba nopoko an'le Adam vendran-tay iny? Izy raha mitovy amina samy namboarina mitovy zay roa, ko manina zany anompo anazy. Fa izy rehefa ohatra zao hoe te hiala atao amin'ny jardin d'Éden de men'Andriamanitra elatra. De rehefa men'Andriamanitra elatra Lilith de niala tamin'ny jardin d'Éden. De rehefa avy de nanontanian'Andriamanitra intelo izy fa manina raha tsy miverina amin'iny? Zay ozy za tsy miverina amin'iny. De aloha niaraka mipetraka tamin'ny succubus sy mipetraka tamin'ny démon sy ny tariny teto nanjaka teto amin'ny tany teto. De rehefa avy eo de
de nalaina nangadina ilain'le Andriamanitra ny côte d'Adam anaovana ny Ève. Eritreretina zany hoe zay zany de le Ève zany rehefa aveo de nisipan'ny Lilith no nalefany le serpent lazaina serpent iny nisipan'ny Lilith no nalefany hoe tena nitany Ève hoe raha tenao na connaissance sy ny tariny de hoany ty pomme ty. Fa tsy resaka pomme fa sura fa resaka fileleny io de atao ny nono de nanatelina taimbo de coincé teto. Zay zany raha tianareo fantatra fa tsy resaka hoe serpent fa serpent dans le symbole raha nareo mijery ny symbole ny serpent ina symbole pharmacie symbole ny fahaizana fahasalamana ny connaissance sy ny sagesse. Ny serpent zany rehefa ohatra nareo mahita mifakahita amina serpent hoe par hasard de mila manatombo ny connaissance sy ny sagesse. Donc nisy nakobo an'le nono zay nanatela de zay no mahatonga anazy misy pomme d'Adam coincé eto ry fa inona rino everinareo fa inona rino everinareo fa inona le fandeha le zavatra tsika zavatra plus vieux au monde de filelena. Zay raha ohatra nareo nahita zavatra plus vieux au monde io sady navita guerre io tary atroa tary no navita zavatra be de be de io resaka filelena io foana. Donc raha Adam de efa nanatelina de coincé teo le zavatra na tsika zao mbola nitady an'le pomme d'Adam pomme hoe pomme inona marina zany pomme de la connaissance zany de ajaranareo fa mahafantatra hoe inona le connaissance amenan'ny Adam sy Ève. Donc kokoa tafita so kokoa nareo de io zany io fivavahana io no entin'ny zareo tsy hanomezana ny zoany vehivavy hoe avorte. Ny avortement nefa tsy hoe le dernier rempart, c'est-à-dire efa tsy nazoninana pilule le olona, efa tsy nanisandro le olona, efa tsy nanao kapote ny zareo rehefa nilele, zay ny zareo vao mandeha manao amin'iny avortement iny. Nefa iny de tsy omena zo atsika, tsika zany mivadatsika zany tsy atsika fa mivadatsika zany mbola appartenance an'ny lehilahy, mbola lehilahy zany mitondra ny vatatsika. Nefa ny fiainana Madagasikara enjana be. Misy mbola miteny asa mamono zazakely zao nananina na tayamany fornalika no fivavahany porony. Fa iny zazakely tao anaty kibiny tsy mbola zazakely fa mbola vao fœtus satria de quelques mois, de quelques semaines à jusqu'à 2 mois, 3 mois, c'est pas encore formé donc tsy olombelona mihitsy le zavatra. Donc voilà, pilule du lendemain, tsy azoko tiana koa de farany le olona de manao ina de manao avortement. Ao Madagasikara nefa ny éducation sexuelle lazana fa hoe éducation ny filelena nefa tsy resaka zay akory le izy fa resaka hoe éducation ny vehivavy sy ny lehilahy mba hiaro ny tenany rehefa sendrany hoe tonga ny firaisana rehefa any aoriana any na hoe eo. Ny resaka éducation sexuelle ça commence même depuis l'âge de 4-3 ans hoe io vatanao io tsy maintsy arovanao io ny olona tsy mahazo mijery ny vatanao ianao ihany mahita ny vatanao zay mahatonga anao ampianarana mahandro rery maka dosy rery sy ny tariny. Donc ina le mileli donc coucou mini boss copier-coller. Donc ny olona manao jugement be de be hoe inona nanao avortement, iny kely milely tsamy kely milely pour daholo raha mbola ao Madagasikara. Zavatra hitantsika hoe 12 taona ny ekipa be de be surtout any ambanivolo any de efa leleny zareo, sasany koa misy manorana. Donc autant prévenir que guérir de modo le fivavahanareo amin'ireo fivavahanareo mihitsy narany tena kendana lika pour le pasteur reny rehefa mahita an'le vehivavy kely vao formé vao 12 ans iny de fa hoe andaosika sindry anao iarahanao fotoam-pivavahana de alefa ary amin'ny anina ry miara manao fotoam-pivavahana amin'ny pasteur atao amin'ny pasteurina nga tsy leleny de le ray aman-dreny fataporony hoe ho andeha ho lele le pasteur ne le zaza.
fa tsisy mihetsika pory de revatra de rehefa voale de hoe indriny teo koetra de indriny teo makorela nefa ray aman-drem-pory zao raha manosika anazy mbakany na pasteur io na mopere io. De voilà, je continue. Non, moi, ça a été pour un avortement. Après, il ne faut pas en abuser non plus. Ça, nous, me conseille la la pilule là. Conseille la rewa reformulette, mon on va capoter. Conseille la rewa reformulette, na te mila la pilule là, ils sont en droit. Soit de le 14e jour, capique, na tapka. Na kato hoe ny rovitra tapaka le kapote na ohatrany zay aloha no conseillako voalohany indrindra de rehefa tena hoe tsy afa-manoatra mihitsiny zay vao mandeha manao avortement. Fa ataovy daholo ny éducation rehetrarehetra ny ao Madagasikara koa fantatsika fa ny sida efa be dia be. Ny olona voan'ny sida eritreretinareo tsara fa reo artiste pour rehetrarehetra reo ny akabeazany mpinana maka cocaïne sy héroïne fantatra anareo tsara rehefa à un moment donné reo tsy mahatsara tsy mahafantatra ny tena ampory fantatra antsika koa hoe ahoana nampitotona ny artiste sasany io resaka cocaïne sy io resaka héroïne io tsisy miteny raha nareo marika zako no miteny momba an'io de ngamana zay fotsiny tsisy olona hafa misamy resaka amin'io momba ny cocaïne sy héroïne io. Fantatra anareo tsara fa iny misy seringy ampiasainareo iny raha iny ampiasain'ny olona voan'ny sida de tratra koa nareo quoique le sida maintenant mahatsara anazy de tsy mifindra-tsony raha ohatra hoe traité de nareo raha ohatra hoe voan'ny sida de makanaiza le plus tôt possible mihitsy ny manaova dépistage le plus tôt possible de ataovy jerena hoe anina am'izay tsy mamindra ny aretinareo amin'ny olona nareo satria ny traitement am'izao tsy mampamindra aretina tsony. Coucou vola Alphonsine. Tamin'ny génération anay tena hoe isan'andro zay ao anatin'ny télé misy an'io campagne contre le sida io isan'andro io ao anatin'ny publicité alefa ao anatin'ny lavage de cerveau. Ka ny anay zao génération anay zay génération olona miprotégé be satria nahita ny fandripahan'ny sida tamin'ny génération amboninay azonareo de zay mahatonga anay miprotégé be amin'ny tenanay de ny zavatra hitanay koa ny amin'ny génération anay misy ray aman-dreny sy niteny hoe voan'ny sida fa nefa namindra anazy tamin'ny zanany de ny zanany manao traitement fa tsy fantatry ny zanany hoe kevy traitement ana sida donc ny sida zany afaka miaina tsara aminy ianao fa ny problème mila manambola ianao manao traitement anao ka Madagasikara tsisy manambola fa tsika raha stomy andratra any amin'ny atao manine many mihitsiny tanako tsara fa le téléphérique atao ampatonga any Ambato be ho amin'ny mpanakarena foana i-éviter mpanakarena embouteillage i-éviter mpianatry ihany embouteillage de nenazy foana zany ny aloha ny anterehany daholo ny anterehany zany ny anterehany zanaka mpanakarena ao Madagasikara zanaka karana vazaha sinoa no ina moa tiako tenenina no atao ambony donc zay donc anjaratsika no mijery fa moi je suis pour l'avortement de misy na de za quoi raha pour l'avortement je considère toujours que c'est le dernier rempart rehefa tena hoe ny farany indrindra hoe tsisy possibilité mihitsiny faut manaova avortement ty koa mais il faut que ce soit un choix il faut que safiditsika le izy tadiko ty io resaka planning familial io zany resaka hoe contrôle de naissance io no entiny vazako io anapotehana ny société africaine anapotehana ny africaine ampiana ny américain ny noir américain zay no nitondran'ny olona namboatra ny planning familial voalohany izy io de olona raciste mba tsy tombony africaine be dia be amin'ny tany satria ny zareo any aty andafy efa société vieillissante
efa tsy miteraka tsony zareo a efa ampy eto anatombo daholo ny akabazany sasany a tsy manao ny génération future koa tsy mety mananjanaka tsony a satria c'est comme ça société vieillissante de ny zareo matahotra ny firoborobion'ny afrikana koa ho be dia be de zay mahatonga anazy. Donc moi je suis toujours pour l'avortement fa teneniko anareo fotsiny hoe misy an'izay vérité zay koa ambadika ao. Donc il faut choisir en toute connaissance de cause. Zay teneniko anareo hoe raha mbola raha ohatra nareo te hilely raha te handendehana de manaova mileleva fa ny voalohany indrindra de protégez-vous. Arovo ny tenanareo manaova kapoty minana pilule manaova implant manaova nareo rehefa raha ohatra efa niteraka de manaova stérilé na koa hoe implant fa tadiko fa reny na stérilé na implant na pilule de mbola misy conséquences koa ambadika ao satria misy zao mifantatsika misy pilule manome cancer ny implant koa ohatr'izay de tsy maintsy hoe fantatratsika en connaissance de cause hoe inona ny ataonao de inona ny safidinao. Le manisy andro koa c'est pas forcément sûr koa iny hoe le manisy ny andro iny sûr na koa le là qui se retire c'est pas sûr non plus ça non plus. Donc masiny ny zavatra hitako hoe tena hoe enjana be indrindra de ny kapoty de voilà ny manao kapoty de manisy andro de minana pilule koa peut-être ou pas manao implant je sais pas mais en tout cas rehefa nareo tsy mbola te ho ray aman-dreny ka te hilingilingy amin'ny filelena tsisy manakana koa zany de corps d'adolescents qui sont beaux qui sont bien formés à 16-17 ans bien évidemment il y en a même de 15 ans et tout rehefa te rehefa misatire mo c'est normal zany hoe tsy zavatra mamenatra zany hoe olona adolescent milely zany c'est pas quelque chose hoe sasa maditry ty na ohatriny na ao Madagascar pour ano miteny hoe sasa maditry to na ohatr'izao fa c'est la nature de beaux gens ensemble. C'est normal qu'on se fait fantatratsika hoe c'est normal et c'est logique hoe mileny zareo c'est leurs hormones qui parlent et tout. Donc protégez-vous tout simplement mitandrema protégez-vous mettez manova capote manova c'est important raha nareo te ho androso amin'ny fiainana surtout hoe mbola andehanao fianarana alavitra be zany mitaizaka zany sy mianatra zany enjana be zany. Moi je l'ai fait mitaizana zanako voalohany indrindra j'étais encore à l'université donc sady nianatra nitaizany le ry donc c'était très compliqué mais il fallait tenir. Donc raha nareo tena hoe mieritreritra hoe ana de raha za nareo de fitako tsara aloha no fianarako zay za vao milingilingy hoe andeha hiteraka na andeha hanao zavatra ohatr'izay satria vous allez manquer certaines choses. Moi je sais que j'ai manqué certaines choses, j'ai pas trop voyagé, ça c'est une voyage plus nous j'aurais bien voulu faire en fait. Donc il y a des priorités que j'ai dû changer, j'ai dû suivre etc. Misy priorité ka niova amin'ny priorité ako satria rehefa nananjanaka za de ny zanako ny priorité voalohany indrindra izy misakafo izy mana après j'ai bâti de nouveaux objectifs sans oublier mes objectifs première non plus. Ça tsy maintsy hoe nanao objectif en conséquence en zavatra nataoko ça et j'ai assumé. Mais ceci étant dit raha za nareo de fitako aloha no fianarana zay za milingilingy hoe miteraka sy ny tariny zany satria raha nareo tsy manana stabilité financière sy manana indépendance sarotra be aminareo no miala sy mivelona sy mamelona zanaka za mamelona zanaka zany c'est à vie na zanakireo tsy hoe izy 18 ans de zay de sa mivita na de izy 40 ans na de 50 ans satria zanako de zahako mbola tsy maintsy mikarakara anazy sy izy mila anahy fa raha izy moa tsy mila anahy de arabasoa arabatsara c'est bon.
donc zany miteraka zany misy conséquence na zavatra be dia be. Ianao koa rehefa hoe be voka zany ianao dia tsy nana fa tsy ny avortendra ianao fa hoe nalefanao tariny zany hoe nalefanao l'adoption zanakao tadio tsara fa ny olona ny sasa adoptena avy amin'ny pays farany manitra indrindra ny akabeazany dia ataondry zareo ina moa ny anaran'ity ataondry zareo beaucoup ataondry zareo tsy azo tenenina eto le zavatra tiako tenenina fa tadidio zay hoe olona lehibe sy zazakely zay nga many afaka teneniko anareo ny akabeazany. Donc moi je peux pas le dire parce que lazana ny olona fana fa zay ny akabeazany ny zanakanareo atsangany vazaha mieritreritrnareo hoe hoatsangany vazaha ny akabeazana iny ny ray de famille père de famille na mère de famille ara reniny adoptif reny ny akabeazany pas tous fa be dia be manolana an'le zaza. De nareo mieritreritra hoe alefanareo amin'le centre reny ny ao Madagasikara hitanareo tsara le anale dilany Thierry iny inona nahitantsika trafic d'enfant fa fantatranareo hoe ahoana no ampiasaina an'le zaza dia aleo tsy miteraka re olona dia aleo miavorta. Za tena mitena anareo hoe aleo miavorta fa conscience anareo beaucoup plus tranquille hoe tsy nijaly le zaza fa maty fotsiny dia samy vita satria misy efa taona fotsiny ao anatin'ny ioana zazakely ioana filelena zazakely ataoko amin'ny teny gasy ioana filelena amin'ny zazakely io efa taona fotsiny zazakely ny tafiditra ao zany efa taona fotsiny viabilité any ary efa taona io fijaliana tsisy ohatr'izany. Sans freedom hitanareo reny mbola soft iny efa sarotra be iny efa interdit aty andafy iny satria feno affaire na juge na ohatr'izany aty andafy milely zazakely ohatr'ireny. Hitanareo na aty andafy ara na ny zaza aty andafy ara rehefa tsy manana ray aman-dreny dia alefa amin'ireny dia eritreretinareo tsara fa be dia be maro be ny zaza amin'ny aide sociale à l'enfance ao anatin'ny cité de l'enfance sy ny cité de l'adolescence no naolan'ny olona voaolana namidy na alefa misy zany hoe zaza zany zaza vavikely ao anatin'ny cité de l'enfance alefa ny zareo cadeau ana président na ana ohatrany ileleny zareo. Nareo tsy mahafantatra mais il faut peser toutes les conséquences, il faut regarder tout ça. C'est ça quoi. C'est pour ça que je dis toujours, je suis pour l'avortement. À l'autre les as. Tout ça y a dans les meilleurs de cas, oui, rien n'a adopté un fassa. Ne va les vasa. Olona hitantsika tsara mihitsy fa Afrika be dia be ny Front National sy Rassemblement National. Olona tsy tia anao akory tsy tia an'ilay lokonao dia tadidio tsara fa iny zanako iny manana revatra iny perturbé hoe mitady ny origine satria tsy mimena anazy ny olona tsy natondra anazy foana ny olona mitovy po loko aminy dia rehefa tsy natondra azy ny loko mitovy loko aminy dia izy lasa se sentira exclu na dia mieritreritra hoe anao zavatra tsara hoe tsara fanahy aminazy le ray aman-dreny dia tsy maintsy ils vont se sentir exclus la plupart du temps. Donc rehefa milely dia jereo daholo izay conséquence misy an'lefa finaretana hoe tena misoma be mamepepetany sy mame ny tabourany ihany c'est très très bien. Cependant zany daholo ny conséquence ny rehetrarehetra rehefa ohatra hoe ny zaza tao akipy tao dia anjaranareo misafidy. Donc, pour ma part, je suis pour l'avortement. Ça a été pour eux, avortement. Et ma parole en a au Madagascar, oui, interdit l'avortement. L'avortement, c'est le dernier. On parle à autre,
nataony zareo daholo ny fampianarana an'io zavatra rehetrarehetra io amin'ny ankizy kely hoe tsy mahazo tsisy raha olona lehibe afaka mijery ny vatanao hoe ny rehefa milely ianao dia zao daholo ny conséquence rehetrarehetra ka antanio tsara ndrisipa kely io miseho manjabesy miseho hoendanabesy miaraka amin'ondry sy miaraka amin'ny vodindrianina hoe mieritreritra andre ny tenandreo hoe indriny tena amilay indrindreratany fa ny zavatra tetavin'ny lehilahy nefa ny lely andry fotsiny de rehefa azo ny forindry io de lasa izy mitady fory hafa satria tsy hoe anina fa ohatr'izay sont conditionnés pour ça raha tsy mahita an'le fory hoe tena mifanaraka amin'ny taboriny tsy maintsy hoe mananjana foana zany izy manandrana ny kafanekafany c'est comme ça ils cherchent la cavité qui leur correspond le mieux neny lehilahy ça réfléchit là-bas any ambany any foana nakabeazany de anjarantsika vehivavy no mieritreritra ko de toute façon on est obligé même si tsy ana tsy mitovytsika lehilahy tsy mitovy ny fomba ny vatantsika ny vatan'ny lehilahy sy ny vatantsika sy ny lehilahy je veux dire tsy mitovy ny vatantsika sy ny vatan'ny lehilahy donc voilà aussi voilà c'est mon live enfin en tout cas voilà pour l'éducation sexuelle là io en Madagascar tena mampimebe ny fanaovandry Andry Rajoelina io satria de toutes les façons c'est très tanareo mody manao centre hoe ikarakaran'le zaza zany izy misy 1500 centre ça 1500 centre ça 1000 centre en Madagascar ça 1200 je sais plus en Madagascar ao fa tsisy tanora miditra ao satria maninona tsisy tanora miditra ao satria le izy rehefa ny tanora ny miditra ao de ny olona rehetrarehetra manondromolotra daholo ny fiarahamonina hoe niditra taky ala ny fa tena sipa makrela be insa lelele ny olona fotsiny zao azonareo iny zao makrela iny zao et en fait c'est les fiarahamonina zay de le cible nefa zazake mbola jeune ne le zaza ka rehefa ianao manabotiboty sy manambanimbany zaza de lasa ao anaty lohan'le zaza le izy au lieu de miaccompagner hoe ndana ary dany ianao anaka mijery any fa any angamba ny ahitanao réponse kokoa fa zako fa efa menamenatra miresaka ny resaka force tabory de aloha ianao midana miresaka amin'ny olona hoe raha olona tsy fantatratsika koa moa tsy mampaninina koa satria olona professionnel sy mampidina fa ny ao anatin'ny problème les centres amis des jeunes déjà les appellation hoe centre amis des jeunes zany de efa mampimebe pory tsy mba hoe centre de la jeunesse tout zay hoe centre amis des jeunes zany mbola misy forme de patriarcalisme zany hoe mbola nareny tiako teniny mbola asina ascendance samy momba an'le jeune zany de aizany de taizanareo nahita hoe centre amis des jeunes raha zako pory raha tsy miditra pory ao lelenina de sady zay io sady tsy suivi io famodina tsangana teo fotsiny de ny olona miasa ao tsy paye ny olona miasa ao tsy rarahina ny olona miasa ao manemanina de sisy ana famodina teo fotsiny le centre hoe io fa misy centre fa zay fotsiny tsisy asa zany tsisy anna tsisy suivi ao ambadika ao de zay ny ao Madagascar nefa zavatra simple be raha ohatra fotsiny hoe io ny développena de asaina amin'ny développena miaraka amin'ny éducation nationale de teny hoe rehefa ohatra zao hoe ankizy classe de CM2 mbola tsisy règle iny mbola tsisy inina iny classe de CM2 zany moa classe de 7e mbola tsisy règle le ankizy mbola tsisy inina de tokony reny olona am'le centre hoe moi je préfère dire centre de la jeunesse centre ny tanora zany hoe mandeha makany fianarana reny de miresaka amin'le ankizy hoe zao zao daholo mitandremanareo am'zao de rehefa nareo manomboka classe de 5e 4e na 3e de manomboka tonga ny raha nareo nefa même des fois classe de 6e même des fois fin CM2 fin 7e zany de fa misy tonga ny misy ny règle de aleo nareo ampianarina manamboatra ny servietanareo écologique par exemple en Madagascar feno hanina be de be friperie be de be tonga on a tous les matériaux pour faire des
manamboatra an'iny serviette hygiénique écologique iny fa tsy le serviette hygiénique manandoto planète reny. De na manao culotte écologique, moi je mets ça honnêtement, ça quoi, aleoko manao culotte écologique tout zay mampiasa an'ireny cup reny. Déjà ça me dérange d'introduire quelque chose me déranger pour anahy zany hoe mampiditra zavatra any anaty four zany, taporiano miditra any anaty four tena hoe me déranger anahy. Du coup moi les cups ça marche pas et tout. Par contre fatako hoe efa ancestral le hitanareo les culottes menstruelles reny, c'est super bien et on peut afaka anamboarana nefa misy entreprise koa raha manamboatra an'ireny. Maninona jeune ankizy tsy ampianarina manamboatra an'ireny de tout ça il faut créer des activités pour que les jeunes viennent là-bas. De miresaka amin'ny problème any am'izay tsisy an'io zavatra hoe leleny sy leleny ihany de afaka miteny koa izy hoe za ko mivioleny tsisy mivioleny sa afaka tenenina daholo zany rehetrarehetra zany. De asina suivi tsy modele association ankiala miala rehetra mahavita pour an'izany. Tokony hoe ny olona rehetrarehetra mahavita an'izany fa tsy association ankiala miala rehetra. Vous voyez ou pas, c'est un dispositif mampiome à Madagascar. Fantatra tsika koa hoe ny sasany raha tena misy hoe makany zana mihitsiny tanareo de omeny ohatra zao vao tonga ohatra son président de la république amina toerana kelana na ny ministre na ny député amina toerana reculé, de tanareo ny chef de village na ny ren'le zaza mihitsiny manome an'le reny zaza 12 taona, 6 taona, 8 taona omena an'le député ho leleny. De teneniko anareo hoe avaiza io culture manao an'io avaty andafy, culture avaty andafy, culture ny colon io zavatra io, satria considéren'le colon hoe ny malagasy ny africain zany mivoritra be, de hoe sao de misy maladie sy ny tariny de ina ny ataony de alainy ny vehivavy na ny lehilahy kely, za miteny hoe ny vehivavy kely na ny lehilahy kely de reny zay mahitanareo rehetra manoana ny zazalahy sy ny zazavavy reny satria efa hatramin'izay io. De rehefa ohatra zao miditra amina village anankiray de tsy maintsy manome ny zanakao vavy anankiray ny zanakao lahy an'ireny olona manambonina reny tamin'ny époque de la colonisation. Zany tsy nitenenina tamintsika, tsy nitantarana tamintsika, de io no tohiziny reo africain reo rehefa ohatra zao hoe au fin fond de la brousse à Madagascar, hoe any amin'ny tanàna hoe tena hoe any amin'ny brousse any de mbola misy an'io technique io na any amin'ny sisa na any amin'ny asa na ao ampovoantany, mbola misy an'io zavatra fataon'io rehefa ohatra zao hoe misy olona manambola be sa olona manampahaizana tonga eo de na olona anatin'ny gouvernement na olona élu de la république. Io de culture taloha zany hoe vehivavy no mena, tanareo hoe vehivavy efa lehibe, vehivavy hoe afaka miteraka sy ny tariny, fa ny zareo zany miconsidéré hoe ny mainty zany mivoretra de sinoako ohatrohatr'izay na ny Thaïlande pourquoi ny any ny explosé be de ohatr'izay koa. De iza foana nanomboka an'ilay zavatra fa za foana. Je reviens. Donc iarovana ny zanantsika de ampianarana isariana koa an'ireo ray aman-dreny reo mbola manao izay pratika zay hoe ny zanakareo ne ka tsy kilalao tsy marchandise tsy zavatra io fa manana maha-olombelona anazy io, manana fanahy io, manana saina io, manana rehetrarehetra io. Rehefa izy nefa velona sy viable efa mandehandeha efa voilà. Donc zay raha nareo mahita ny zavatra nataony zanaky Joe Biden, tanareo le za koa tsy ihana fa hitako le image fa tena riko reo olona nefa zavatra image ngamany hoe vite fait sur TikTok ohatrao fotsiny fa tena riko fa tay aminamany jusque tena kindana alika mihitsy zany tony vazaha colonialiste pour tony tena zazakely tena mampalahelo be sady zay tsy mba hoe tsy hoe le mainty foana ny alaina fa na le fotsy koa raha rehefa mitena anareo hoe na tsy zanaka anao de alainay amin'ireny centre
centre centre cité de l'enfance reny a dia any amin'ny centre de jeunesse reny a nangalaina an'le zaza. C'est vraiment tena mampalahelo be ka tadidio e na ny zanan'ndrareo fotsy raha vitany manao an'izany. Tenareo zanakatsika mainty ohatr hoe dia tsy ho vitan'ndrareo nanao an'izany. Zay foana tadidio vao may pire amina zanaka mainty tena ampizalena mihitsiny. Zay misy le voolana mbola eo ihany fa misy raha mbola atao sorina sady oloanana pory izy mianakavy falifaly be daholo manolana an'iny zaza iny dia rehefa tena ao anatin'le hoe fahatahorana angezabe indrindra dia sotroiny ny rahan'iny zaza iny dia hohaniny henan'iny zaza iny. Aty andafy misy an'izany ary io pratika io tamin'ny colonisation io efa nisy koa raha tianareo ho fantatra. Okondry ary le fiterana taraiky ve tsy misy. Zahako miteny andry fotsiny hoe moi je dis tout simplement au-delà de 3 mois aleo tsy manala zaza satria nareo ny ny andro ela be loatra dia assume eo le izy. Fa raha ohatra hoe 2 mois et demi, moi je pense qu'au-delà de 2 mois et demi aleo tsy manala ntsony. Voilà, c'est comme ça que je dis. Rehefa lehibe rehefa ngeza be dia rehefa zaza iny dia efa problème anareo ny tsy mifoto aloha. Je dis ça, je dis rien. Fa eritreretindry hoe nisy olona ho nahita an'le aux États-Unis misy an'le secte ina moa ny anarany teo Hollywood eo. Fa tena nisy vehivavy tena ohatrin'ny hoe izy ny adala. Nefa dia izay olona nahitany rehetrarehetra dia ohatry ny mody lazana foana hoe le olona ny lazana fa adala hoe zaza no hoanin-drakeo, zaza no hoanin-drakeo. Ohatrin'ny hoe izy ny adala. Ny tsy haiko nahafantatranareo le boxeur, j'ai oublié non ce boxeur là dia nanondro an'izy koa dia niteny dia tsy nanaiky nanana koa dia zao dia tsy fantatra hoe aiza le ry. Sa hoe zany enjana be matoa iny Sound of Freedom iny tsy navoaka tety andafy dia feno zavatra be dia be miafina ratsy be ao ambadika eo. Ka nareo rehefa ohatra zao hoe dia rehefa ohatra zao hoe ny olona mieritritra hoe karakara ny zanakareo, tsisy olona mahay mikarakara ny zanakareo fa tsy nareo ihany. Rehefa nareo tsy mahay mikarakara anazy dia aleo nareo tsy miteraka. Tena marina ny zany, aleo tsy miteraka, aleo manao revy manao anana dia tsy miteraka. Fa ny zaza zany tsy atao atsirambina. Dia tadidio fa rehefa milely dia afaka manana risika be voka. C'est tout. Dia manana risika koa manana aretina be dia be. Zay mahatonga hoe protégez-vous. Ouais, secte iny ka. Le scientisme iny ao izany anaran'le Vendratairy Tom Cruise. Fa tsy fahalalana zaza fa tsy fanalana zaza ve efa 35 ans ou plus vao mieritreritra. Non, na dia moi je te dis ny fiainantsika amin'izao zany efa ny étude, tu fais les études, tu fais les ndry nianatra ndry rehefa ohatra dia nitady asa dia anaty stabilité dia ndry zany niaraka tamin'ny copain ndry nefa copain ndry lasa nandeha dia tu cherches à te ressourcer etc. Dia hoe 35 ans ndry vao hiteraka tsy mampaninona mihitsy dans notre génération satria ny longévité antsika efa plus de 80-90 ans dia efa manana 40 ans ndry afaka mikarakara ny zanakindry. Aminy 40 ans 50 ans ndry afaka mikarakara ny zanakindry. Donc c'est pas un risque de na dia miteraka 40 ans ndry c'est pas un risque maintenant tsotra ny taloha hoe 40 ans zany 35 ans zany efa tara loatra. Il y a pas de tara loatra. Tsy tara loatra mihitsy zany satria c'est notre génération qui est comme ça maintenant. Tsika tsy antitra kokoa noho ny ray aman-drenitsika.
c'est parce que efa misy évolution technologique efa misy évolution pharmaceutique manana évolution be dia be de du coup on est bon. Hoe mba miandry ho stable financièrement araka-le indri tena mety tsara zany 35 ans zany 40 ans. Moi j'ai des copines 35 ans 40 ans vao miteraka tsy y a pas de problème mihitsiny. Donc anjaranareo foanareo hoe ana tsy zavatra sarotra zany io de toute façon ny ménopause c'est dans les 50 ans 60 ans maintenant fa tsy any 35 ans na 40 ans sauf hoe cas exceptionnel tu vois. Donc tsy tara zany ndre raha hoe 35 ans ny andeha teraka. Ny anahy koa raha za koa j'ai des copines fa ny mamany une de mes copines cambodgiennes ndre izy manao commentaire eto amin'ny page eto foana elle est géniale ma copine. Bah elle c'est 35 ans hein. 35 ans izy niteraka na 40 ans raha tsy 42 ans je sais plus. Donc nefa izy mbola velatra am'izao mitaiza ny zafikeliny izy zao. Fa zany raha matoa zany tsy fantatra ndry hoe efa firy taona. Super Supi, merci bien fa tena ilaina be. Coucou Starakely amin'ina ondry. J'ai pas vu ton commentaire, ça a disparu le commentaire Andri, je sais plus qui. Bon, on est en thème androany qui malala resaka avortement, c'est une resaka éducation sexuelle. Et moi en tout cas, ces années, moi je suis pour fa efa hitanareo daholo zany ny ihana de anjaranareo misafidy. Anjaranareo misafidy hoe aiza le izy aiza ny placeko ny hoe ny situation hoe mety ve na am'izay sa mifanaraka tsara io raha mifanaraka tsara amin'ny fomba fisainanareo sa tsy. Mais en tout cas pour ma part raha tsy tianareo hijaly le zaza ka raha mbola afaka asorana hoe aty aty amin'ny début be aty de ataovy. Fa io koa nefa mbola interdit par la loi de ça quoi. Moi je suis pour que la loi sur l'avortement soit favorable ny avortement ny ao Madagasikara ao fa jereo tsara fa mbola reo mody fiangonanareo nareo mieritreritra hoe fiangonana mitondra amin'ny Madagasikara fa tsy tena hoe le fiangonana no mitondra amin'ny Madagasikara fa ny secte franc-maçonnique no mitondra amin'ny Madagasikara. Io secte io franc-maçon io zany feno karazany be dia be, feno karazana loge be dia be. De sady mikitika ny fivavahana izy misy hoe logena humaniste de misy hoe logena chrétien na hoe katolika fotsiny na hoe protestantiste fotsiny na hoe ina moa tiako tenenina na hoe je suis sur même j'ai pas encore vu fa je suis sur même islam tsy maintsy miditra ao. Anaovan'inona hitondrana ny mbola ananana mahay misy a Madagasikara. De raha nareo maremarika de le olona franc-maçonnerie olona nakabeazany za tsy miteny izy rehetra fa misy tondro-poro be manana ny na izay sy nianatra taty andafy aza nianatra tany à l'étranger en tout cas nakabeazany surtout Londres et tout le tralala. De toute façon ny franc-maçonnerie ça a commencé à débuter à Londres. Donc reo no mitondra antsika. De tanareo resectareo matoa mbola velona be pour sy miroborobo be pour eo de misy an'io anna franc-maçonnique io organisation franc-maçonnique io derrière. De zay mahatonga tsy midévelopper mihitsy fomba fisainan'ny malagasy hoe natao foana hoe conditionnena hoe antitra. Conditionnena antsika hoe tsy maintsy hoe mahantra. Raha ohatra ny izy ankizivavy te hianatra kely de hoe ianao lasa diso mieritreritra loatra de tsy mahafantatra ny fiainany tsy mahafantatra ny tsy hafantatra ny fanjakan'ny tompo. Azonareo de hoe jereo tsara damaseva fa le izy le fahaisana ny fampianarana sy ny connaissance ny no nahatonga anazy voaroaka ny jardin d'Éden. Sachant que tout ça c'est que des histoires à dormir debout. Ce sont que des contes tatara fotsiny io.
raha ohatra ny Torah de mipompé sur ny Bible babylonienne sumérienne, toutes les mythologies ao anatin'ny Torah de ce sont des mythologies babyloniennes sumériennes. Tantaran'i Jesosy ce sont des mythologies bantou, ce sont des mythologies avy any Égypte. Toutes ces histoires là tantara nalaina tamin'ny tantaran'ny olona sasany. Tena tambatambatra tena nanaovana narratif apampiakatra ny josy voilà. Fa tsy apakatra antsika mainty kely ohatr' zao de hoe efa nahivana-t'Andriamanitra hoe tsika rehetrarehetra hoy nefa lelena. Olona ina isany nitondra la Bible tao amintsika. Olona ahoana? Olona nanandevolona, olona tsy te hiaraka amin'ny manandevo antsika, na ny olana ny zanatsika, na nalika ny tantsika, nangalatra ny tantsika koa, tsy nanaja mahatsika, de verina fa fitindra reo izy efa ho faty dans la paix éternelle. Rehefa maty éternellement zany de hiaraka aminareo mainty kely reo. Hoe rehefa mitsosokatra ny faravan'ny tompo de ny anareo mainty kely reo no tafiditra ao amin'ny fanjakany. Sy veritreritra be iny tonga iny la Biblia iny tonga tamin'ny basy tao amin'ny tana anamin'ny finoana. Tsy adalany raha navalona nanapaka ny lohany reny. C'est tout. Donc pratique de l'avortement dans la mythologie. C'est l'élite qui a pratiqué l'avortement. C'est mahatonga andrareo tsy any ina moa tikiteny moa de contre la Bible, contre an'izao hoe contre an'izao nefa zavatra antérieur à la Bible koa raha la Bible tsy mitantara mihitsy hoe première femme de d'Adam eka Lilith. Et pourtant il y a misy an'izay mythologie zay koa. Oh là là, ça zany vizana sady te atory olona isany En tout cas merci pour misaotra anareo ny heno misaotra anareo anasakazao ary tianareo le thème tandroany copine no nanontany ana hoe inona positionnement momba an'izay. De toute façon ça fait longtemps que moi je suis positionnée je suis pour l'avortement tout en connaissant toutes ces fatako daholo ny zavatra rehetrarehetra. Fatako daholo je vous ai dit tout ce qu'il faut savoir ny teneko anareo hoe inona ny tokony fantatranareo hoe natao inona ny planning familial de inona mahatonga misy an'io centre déjà nu. Tiako tenenako hoe ny planning familial hoe natao expérimententsika iny koa mety ampiasaintsika amin'ny zavatra hoe mahasoa antsika. Hoe fanazavana ny zaza sy fiaccompagner zaza na de miteraka ary izy satria ny planning familial aty andafy le izy miteraka de efa tsisy manaraka tsony. Vous voyez pas? Efa zavatra avandray manaraka. De anjarantsika mbola hoe manao institution hoe manaraka sy manampy an'le jeune mère sy jeune père reny et tout le tralala. Et encore il faut aussi parler de la drogue. À Madagascar drogue dure enjana be. De njareo alefa rano ambony reny tena tay amina mandra consomme mapory. Tsy efa koaka daholo ve ny olona sasany. Je dis ça, je dis rien. Mais tout ça pour vous dire que anjarantsika no misafidy. C'est tout. De aza manao jugement am'le olona le hoe nanala zaza sy ny tariny. Satria efa sarotra ny zavatra ny diaviny tsy fantatry ny reo koa hoe inona ny antony nahasoany an'iny zaza iny. Et tout le tralala. De deux ny avortement na de tsisy na de mifeno arany lalàna amandraran'io avortement io PTB, ça va pas empêcher les avortements de se faire. Ça veut dire que na de remoto mivavaka pour spesara avela tsy pour rehetrarehetra reo raha teny tsy izy contre ny avortement zay zao fatam-poko tsara mihitsy fa tsy empêcher mihitsy io ny zavatra rehefa tsisy assistance médicale sy ny tarany de ina ny problème rehefa aveo de risque hoe tsy miteraka tsony le zaza le vehivavy. La mahomba anazy io satria natao fotsiny ohatrao tany hoany fotsiny le avortement de
satria c'est pas anaky tanota mety maty koa ianao manao avortement ianao vehivavy donc tout ça zany daholo no resaka atsika androany j'ai trop envie donc merci raha nareo no ana de hitanareo le irako love break it all tsara zareo nanao hira hoe break it all j'ai envie de faire le truc tena nisy le discours ny Léopold de Belgique mihitsy ny ki momba an'le hoe lavage de cerveau avy amina biblio no fa tena maharombotra be mihitsy tena maharombotra fa mbola tsy kobon'le gasy satria antsika malagasy problème atsika rehefa ohatra zao ny olona manondra atsika hoe io neka zavatra tsy mety de tsika nylazana fampamosavy fa aleko mbola manaja ny fomban-drasako toy izay andeha hanajananja ny fomba ny sasany satria mifantako fa nyrasana ko olona efa nitovy amin'asina ny rano no ny heriteko ny rano no lovako de rehefa ny rano no lovako de tsy maintsy hoe izy hiaro any rany azonareo fa tsy andeha hisotro tovay any aria lelike na de le hoe ny qui a changé l'eau en vin de efa mampime anahy parce que olona fetara be zany raha tsy izao sy oh là là donc tout ça c'est nous resaka tsika androany ouais je parlais de ma musique namoaka hira de ny anarany break it all si vous savez je vais faire un petit topo sur la chanson raha nareo ny te afantatra hoe inona no tiako tenena tao anatin'le hira de inona no tiako message tiako alefako tao anatin'le hira sy ny tariny de ahoana ny fomba nanaovako an'le clip on peut même expliquer tout ça aussi si vous voulez va jereo le clip mila misaina aloha ny vao mahafantatra hoe inona no tiako zavatra tiako tenenina de je vous invite à regarder les clips jereo le clip break it all anao amin'ny page koa le izy j'ai efa indimy kely sa impolo kely no nandefasan'ny ratovana ny fa j'étais pas satisfaite de il fallait que je sois satisfaite totale c'est vao hoe mandeha le izy satria tout plan et chaque plan de ce clip misy signification any daholo de anjaranareo on va faire une petite namontiko tenenina analyse de clip de analyse tsara le clip de inona no tiako tenena am'le izy de on en reparle aussi parce que c'est quelque chose d'important c'est sur un thème super important thème important be zany le izy thème tsahany gasy abordena koa le thème de toute façon moi je touche toujours à tous les thèmes où tsy tiany gasy abordena de je touche à ça fa thème mila comprenez-van'ny olona surtout raha ohatra hoe le olona na ao anatiny ao na any ivelany ao anatin'le zavatra na ivelan'le zavatra na koa hoe spectateur an'le zavatra de tokony ouais c'est mila comprenez-vana zany le izy c'est très sombre parce que vous comprendrez pourquoi les clips je les fais en noir et blanc déjà c'est un clip dont je me suis donné corps et âme comme d'habitude je dis chaque plan des clips misy dikany daholo ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'le clip misy dikany daholo ny fil directrice n'le clip misy dikany daholo koa donc raha nareo no leo an'le clip ny botribosy ny votivody sy miondro koa no bon tout ça et tout ça mais vous avez juste envie de réfléchir et vous avez envie de comprendre et comprendre certaines choses de jereo ny clip ina de miresaka tsika tsy resaka mihitsy hoe misy ouais satanique zao misy mantsy efa miteny misy hoe illuminati santana je suis pas du tout dans la franc-maçonnerie et je fais pas partie des illuminés et en plus de ça koa tsy namontiko tenenina tsy te hiditra amin'ireny resaka mouvance reny je préfère être préparé autre chose que ça azonareo ny tiako tenena donc regardez bien hoe inona ny zavatra tiako tenenao anatiny ao de ny olona tratrany zay zavatra zay
et ben en fait comprendront très 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 bien ce clip-là. Après, à nous de voir. Mais en tout cas, ce clip-là, je me suis donné corps et âme. Né aussi bien de l'écrire, etc. Composer, etc. Erkam Teti, Merakam Netsi, là, et tout ça. Donc, regardez, hein, Nani, la musique, elle est super bien. En tout cas, la guitare de Teddy dans le clip, il est juste génial. Enfin, elle est juste géniale. Enfin, Teddy, il est juste génial d'ailleurs. Donc, et nous, Sarah, les Ira, manova expression de texte. Et nous, Sarah, Kuni, et nous, Sarah, parole, et nous, Sarah, ni. Ah là, c'est en anglais. C'est une chanson en anglais. Euh, c'est en anglais, j'aime bien en fait ça, quoi. Timanu Raja, j'aime bien écrire, j'aime bien toutes les chansons que vous entendez. Oui, ça, ça t'a Manu Raja, rien, ça nous composer ça, Manu Raja. Après, qui peaufine et qui fait les super arrangements, c'est Teddy. Donc, je compose, tu vois, j'envoie là, le lyrique et tout le tralala, et après, lui, en fait, comme on a l'habitude de composer ensemble, ça, on se comprend très rapidement. C'est si la tête, c'est même pas la peine. C'est la c'est tout, des fois, tout simplement. Ataovy mihitsy ankia misaotra be andry PDB mbola be ny tabony éducationtsika si non dit ary manque de beaucoup de transparence. Bah oui, parce que c'est tabou am'le io fivavahana io c'est tabou. Nefa raha ohatra antsika no miresaka hoe eritreretindrio fotsiny raha hoe sy bakely alona andrainy a de lazan'le renina fa hoe mila mivavaka izy fa nidirany devoly le lenina. Les reines nanelanazy, les reines no devolon-kindina alika apory a, de le reines manao an'izay a, manao complicité. Nefa zany ao misy ao Madagasikara. C'est chaud ane. Fijaliana ane zany ao be de mbola forcena hiteraka ihany ve. Nefa fantatra an'le sy azakoa ara hoe izy ara raha miteraka eo de ngamba ny amerina ny zavatra ratsy nataony ray aman-drenin'ny tany koa. On ne sait pas. Parce que je pense pas que la plupart de nous l'andewe ya forte ka olona ina mo tektelena olona tsy conscient hoe ny zavatra rehetrarehetra. Voyez pare tsy conscient de mila danina. De mila pilule sy mampiasa capote sy de toute façon ça c'est même si on est conscient on n'est pas conscient il faut utiliser ça. Mila mampiasa capote rehefa milely tout simplement. Tsy zavatra afaka empêcher-nao mihitsy hoe ny devoly ny asan'ny devoly amin'ny filelena izy sa filelena entre jeune mitovy taona tsy asan'ny devoly fa raha ohatra hoe rangabe efa 20 taona zazakely vao 12 taona sy 9 taona zay ny asan'ny devoly pory. Nefa ny zareo anatin'ny fivavahana katolika eo tay amina manopory raha anao an'izay na ao anatin'ny fivavahana protestant koa ary mody hoe oetika avindrikela marima miaraka aminay manana ana efa zazakely mbola zazakely de efa ataondrareo hoe miomana ompiandry de nareo de fantatra nareo tsaka mihitsy amin'ny andro inandrareo manao an'le activité any le mody hoe mpiandry sy mivavaka pory eo fampilelipory ao anatin'ny zareo fampilelipory ao daholo de mody hoe fivavahana pory nefa zavatra ratsy ny afenina pory eo ambadika eo. Ça de tena mampimebe anahy reny. Moi en tout cas ça j'ai vu ça me dégoûte. De izy ke tena ohatr'izao foana zany le izy tony secte pory maniry eto Madagasikara pory tony tena manimba malagasy de mbola le nenindry le andrano moa tena azy voalohany indrindra moa mbola ao daholo ny vendra taisany mbola miondrikondrika amin'io de vendrana pory eo ihany. Moi ça me fait rire de voir des gens comme ça et tout. Tsy mba mahavita miaro ny zanany zany fa mbola ny tena poriny ihany de hieritreritra hiditra any amin'ny paradisa tsy apiditra anazy mandrakizay satria ny fotsipory ihany miditra ao. Raha tena izy mamaky ny soratra masina poriny io de fantatra anao tsara mihitsy fa fotsipory ihany miditra ao. Ils choisiront que quelques-uns de verinareo fa ikarenao mainty io rehefa efa nanaovany théorie lava be ny olona mainty olona ny devoly le lenina. Moi ça me fait rire après de ouais nanani nanana de mbola manaraka ihany aty andafy fa tsisy miditra tsony eo anatin'izany atao hoe église zany. Nareo raha aty io ny touriste fotsiny miditra eo
de mijery hoe ahoana ny architecture anty, c'est gothique, c'est nanane, c'est nanana, alors ça c'est du 16e siècle, c'est pour fotsiny, c'est juste des lieux historiques. Tena ao anatin'ny zareo na zareo mitantara an'le izy am'izay en mode historique raha mampiomehy nareo raha nareo nareo mieritratra hoe tena leo masy fivavahana masina santarany lelena de nareo meme hoe ay ve nantonatony ity satria nisy croyance païenne teto de iny croyance païenne iny no vanana de mody natao église de mody natao an'izao de mody natao an'izao. Et en plus, l'église, c'est sur la ligne 16, c'est la ligne 16. Toutes les grandes cathédrales sur le chemin de Compostelle, c'est la ligne 16. Pour rien, moi je me dis, mais bola manaika ny vetsika voilà ma question. Ça ouais, la théologie est vraiment contre le la montique c'est contre la religion. Mais ça satria ny théologie tonga de mameno ny tantara exactany le zavatra fa tsy le hoe resaka fabulation fotsiny ohatrohatr'izay. Après moi c'est mon avis, za tsy mitenana hoe za mino an'Andriamanitra na ohatra zany za tsy tenanako an'izany mihitsiny fa za mitenanako fotsiny hoe raha zanako de tiaviko kokoa aloha ny zanako toy izay le eritreritra le hoe hiditra ny mifanjakany lanitra zay tsy hisy andray atenisany any, c'est tout. Ny zanako aloha ny tiaviko kokoa, ny vadiko ao an-drano aloha ny tiaviko kokoa, ajako kokoa, mifanaja ny zanaka sy ny vady, ny ray aman-dreny, et tout le tralala. En tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois ny fiainana. Après, ceux qui veulent prendre, prennent, ceux qui veulent pas prendre, ne prennent pas. Si zavatra tereny io satria ny finoana ny tsirairay avy fa n'izay ny antony de anjarantsika no misafidy fa tsika alony raha tsika ny tsy mifoy de tsika ina ny emaniny ao c'est long c'est certain. Donc na ny droit de la femme ary amin'ny farany ambany ary amin'ny farany ambany ary ka ahoana moa ny fomba hieroa vehivavy koa ny zanany. Tsika raha tsy avela manala zaza, tsika raha rehefa hoe mivaditsika maty de misy le frère et sœur sy ny tariny ny tonga de mitaditady angalatra ny arenatsika. Ao Madagasikara ohatra zany de misy ny tena manao procédure amaniny pour mihitsy en fait au Madagascar c'est comme ça. C'est ohatrany foana rehefa vehivavy zany de atao maniny pour ohatrany foana. Nefa ianao niarana mpiakatra rena niarana miakatra rena tamin'ny vadinao. Tout ça il faut analyser, il faut voir en fait. Voilà ce que j'ai à dire aujourd'hui les amis. Je suis fatiguée de dire ça, une fois je suis cernée de partout, il y a un cerne. J'ai pas arrêté de conduire tout le week-end. Ça c'est ça qu'on mbola mikarakara élection législative. Na disana ny Front National ny RN zany manjaka be. Netsika ny olona patriote tsy m'existe mangamba nisana amin'ny droite de la main taille. Hoe ny olona tia tanindrazana nefa reo tsy hoe tia tanindrazana aman'zareo tena hoe raciste be, fasciste. Fanambaniny zany ambaniny foana reo mainty reo njareo antisémite nefa mbola. C'est marrant parce que c'est vraiment, mais je me dis, ça fait des hauts et des bas et ça fait des... c'est fou. De misy olona mino hoe mbola mieritreritra hoe le olona le Front National reo ne ka olona tay amina many. Ny sasany livre de chevet ny Mein Kampf ny Hitler dia sasany mbola tsy mifoy ihany. Sasa rehefa ohatra zao za mivoaka ny trano de ozy rehefa mivoaka ny trano zany de fatako fa ny 1% 1/3 an'ireto vazaha reto na reto olona eto hitako reto de mivoty Front National. Voyez ou pas? Bonjour, je suis content pour vous. Voilà. Bonjour Yvelise. Donc c'est fou. Voyez ou pas, c'est fou.
Donc anjaratsika dia ireo olona vazaha mipetraka ao Madagasikara ny ankabeazany koa rasista pory. Dia nareo mbola tsy mifopory ihany. Zareo zany afaka miaina sy mangalatra ny harenan'ny malagasy. Fa tsika zany tsy afaka mipetraka tsika zany tsy afaka mipetraka aty dia tsy avelan'zareo maka asa ambony. Maka asa ambony fa tsy maintsy manao ny asa piasa foana zany. Zay ny tadiavin'zareo. Dia mbola tsy mifoha ihany ireo hoe afaka dakana pory manne manina hoe ndana amin'izay hoe la France, on est d'accord. Mais sortez de notre pays alors. Voyez ou pas? Zay hoa piso be daholo nareo La France au français, Madagascar au malagasy. Tain'Andriamanitra tainy razana tainy Zanahary tainy fanahelo tainy fanany rano sy ny tany arany rivotra. Tainy fanany masoandro. Tainy fanany volana ny kitana ary ny vasimba sy ny fanahelo dia tainy fanany 7 planètes. Que ce soit bien aligné. Vos 7 chakras doivent être alignés. Sady zay équilibré. Dia ho hitanareo tsara ny mampanjakanareo. Na maha-Andriamanitra nareo hoe nareo ny Andriamanitra ihany. Si vous cherchez l'élévation hoe inona zany l'élévation zany, c'est de votre subconscient, de votre conscient, surtout de votre conscient qui arrive à diriger votre subconscient. C'est ça l'élévation. Pour moi, enfin en tout cas pour ma part, c'est l'élévation, c'est ni conscient anao mahavita miteny amin'ny subconscient anao. Dia comment dire, nous sommes le créateur de mahavita micréer, mahavita manamboatra zavatra hafa ngeza be. Peu importe ce que c'est. On a cette force-là de changer les choses. Tsy ny Andriamanitra ny sasany zany. Tsy hitanareo le fotsy manao ohatry ny ery amin'ny analile manao ohatry zao iny fotsy olona fotsy hitanareo iondrianareo isan'andro iny no anavitra anareo. Fa nareo miakatra au niveau intellectuel sy spirituel, surtout spirituel, no anavitra ny tenanareo. No amoaka lalana be dia be ho anareo. C'est toujours ça, rien n'est impossible. L'impossible n'est pas en fait. L'impossible est fait que pour les idiots. Ceux qui croient, et ceux qui croient vraiment, eux, peuvent aller très 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 loin. Voilà. C'est vrai, bisous nareo. Bon courage, Taoli.